Carte son iny aza ampiasana. Tsy ampiasana. Satria tsy mety tsy mandeha le micro mihitsy no tsy branché aminazy io. Mihetsiketsika zao le son iny. Yawa, tokony andeha izy. De le micro zany ahoana am'zao? Micro io zao tena tsy mandeha zao io am'zao satria carte son raha sao dia tsy mandeha dia miarabatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tafiditra ato anatin'ny fandaharana DDI délivrance à distance internationale ity andro ity mandeha tsara ve tsika ty? Efa mandray ve tsika amin'izao fotoana izao? Maheno tsara daholo ve? Maheno tsara ve tsika tompoko? Ya afaka manao partage tsika dia afaka ihany koa mpiarahaba ya androany moa mbola karazana voana zay ataontsika hoe andrana nefa tsy dia malaza azy ny andrana fa ataontsika hoe mosambany no miditra ao anatin'ity fanatsarana ity ny fandaharana DDI amin'ny lafiny ara-teknika izany zay mbola nahivintsika amin'ireny teknisiana mifampiantso tele ireny. Dia ho antsaraina miandalana indray satria efa ao anatin'ny fanatsarana isika izao iloko fa manaraka rehefa avy eo dia tsara noho ny androany. Rehefa avy eo tsika mety somary ahemy feon'olona mihira satria misy alimbavaka ao ambany ao am-piangonanao
dia mino fa tsy anelingely ny feo iny fa mety maheno feona misy biby manenoneny koa ny ambadika any a taona mba ataovana fiarahana isika aminao dia misy biby manenoneny ny ambadika any dia zay mety hoe anelingely kely no ilaoko fa avoaray tsara ny afatra Andriamanitra isika androany maheno tsara daholo ve samiary manoratra daholo a aringano ny kananita rehetra aringano ny kananita rehetra samy manoratra daholo aringano ny kananita rehetra izay rehetra mandray ana dia sorato hoe aringano ny kananita rehetra ok aringano ny kananita rehetra ao anatin'ny fandarana dede itsika la distance délivrance à distance internationale DDI soraty ny firenena misy anao ny faritra afahanao a ny faritra misy anao ny firenena misy anao apetao ny sainam-pirenena any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy miaraba manokana atsika rehetra zay fatao anatin'ny fandarana amelara mba hanolona anarana vitsivitsy azy mba tratrako ato amin'izao fotoana zao hortensia du Crété saniafy eny voninahitra any Mayotte izy a misasoa bodo Fanjanirina Isabelle Roof Wiener Nour Grimbuller Fève Nehemia misy Jacques Rivson Pasteur Isidore Andrianirina Angèle Nicole Picard miaraba atsika rehetra Ernika Lanto Malala Robertine Rasetason rabaina manokana daholo zany Liliane Lina Saife misy Jacques Rivson Vangaindrano Tina Soa Lali Lova Mirana Pierre Sati Optman Saranika rabaina daholo Alida Marina Ralamboary Vonya rabaina Laza Iony Razafimazo feno voninahitra Ralalaza aizany misy an'se zao Winnie Erniaina Andriana Zala Alidan La Réunion Hortensia any France Lovamirana any Dubai Jeanne Eveline Andrianavalina Zadino ny toerana misy atsika Sandra Abigaël Sion Vaillant aiza daholo ny misy atsika amin'izao Lily Anisette Joyful Grace Peace Olivia Iasa ny rehetrarehetra zay ho avy ao a ya aleo anombokotsika dia ialana tsiny ho an'izay mety tsy voatonona fa hita ny tompontsika ao anatinatin'ny rehetrarehetra ao aleo anombokotsika ary
ARINGANO ny KANANITA REHETRA. Maheno tsara ve? Ya, miezaka ihany ny teknisianina manala an'le feona alika kely any ambany any saingy tsy azo tapena ambavy izy. Ialana tsiny fa any ivelany ny alika zany. Tsy ato zany fa any ivelany. Ivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy sotra betsaka amin'ny ahafahana hitondra fampianarana androany, fahasoavana, hanampiana an'ireto ranasana vavy ireto. Alefaso ny teninao satria ao amin'ny teninao ny famonjena, ao amin'ny teninao ny fanafana. Mandefa ny teninao ianao mba hasitrana, hanafaka ny olona molongony anjerana. Ao amin'ny teninao ny voninahitra, ny herinao, ny fitahinao, ny fanafana. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eniary. ARINGANO ny KANANITA REHETRA. Ny KANANITA ny tany Kanana ranomarina no anjara voatendry ho an'i Israely tamin'ny fotoanandro. Ny tany Kanana. Ny tany Kanana dia fanomezana nomen'Andriamanitra ny Israely. Vao niala tao harana i Abrahama dia io ny tany nomen'Andriamanitra azy voalohany. Hoe omeko anao sy ny taranakao ity tany ity. Mitovy amin'izany mihitsy isika vao niala tao amin'izao tontolo izao ka nandray an'i Jesosy Kristy dia efa nisy fanomezana nomen'Andriamanitra antsika. Saingy tsy tonga ho azy eo isika fa tsy maintsy mbola miady raha te handray an'izany zavatra izany. Ilay izy efa nomena antsika amin'ny anarantsika, fohin'Andriamanitra ao antsika, efa fananantsika fa tsy maintsy miady ianao vao tonga amin'ny anjara voatendry. Vao niala tao harana i Abrahama. Andao ke jerentsika eo amin'ny Genesis 2:12. Dia ny andininy fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 2:12 dia ny andininy fa 5 no manomboka mamaky isika. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralany mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azo mitao arana. Dia niainga izy ireo ankany amin'ny tany Kanana. Ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Teo zany Abrahama ny tonga voalohany tao Kanana. Andininy fa ino? Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema, dia tao ankazo terebiny tany More
Ary ny Kananita no tompo tany Kanana fahizay. Rehefa tonga tao Kanana i Abrahama dia nisy tompony tsara ilay tany Kanana, tsy iza izany fa ny Kananita. Mandray tsara ve? 17. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama Kanana hoe ny taranakao no homeko ity tany ity. Rehefa tonga teo i Abrahama dia niteny Andriamanitra hoe homeko ny taranakao ity tany ity. Homeko ny taranakao. Le tany anefa olon-kafa no tompony. Kananita no tompony. Fa Andriamanitra mandriamanitra azy. Tompony alohan'ny tompony. Tompony alohan'ny tompony. Sahala ny vadinao zao, marina faninao mety vita soratra aminao, fa mbola misy tompony iny alohanao, dia tsy izany fa Andriamanitra. Ny zanakao zao tena nenao, nenareo mivady, ao anatin'ny livret de famille nareo ny anarany, fa mbola misy tompony iny alohanao, dia Andriamanitra. Rehefa alain'Andriamanitra iny, tsy azonao sakanana satria izy ny tompony. Dia tahaka izany koa ninina anananao ety ambonin'ny tany ety, dia mbola misy tompony alohan'ny tompony. Sy raha hoe tompony alohan'ny tompony. Dia Andriamanitra. Ka ny Kananita zany, ny tompon'ny tany Kanana fahizay, fa izy Andriamanitra ity tany ity dia homeko ny taranakao. Rehefa reny i Abrahama izany tenin'Andriamanitra izany. Hoe ny taranakao no homeko ity tany ity, dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Nanorina altara, na hoe nanangana altara i Abrahama momba an'izany teny izany. Nanangana altara izy, namatorany an'izany tenin'Andriamanitra izany, namehezany an'izany tenin'Andriamanitra izany, nandraisany an'izany fanomezan'Andriamanitra izany, dia nisy altara natsangany. Tety aoriana amin'izay rehefa nivoaka avy ao Egipta ny taranak'i Abrahama dia ny Israely, dia nasain'Andriamanitra hoentiny Mosesy ho any amin'io tany eo izy, eo no hanomezan'Andriamanitra azy ilay tany Kanana. Zany hoe 300 taona aty aoriana voatanteraka ilay teny n'Andriamanitra hoe homeko ny taranakao ity tany ity. Raha mandinika an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika dia ohatran'ny hoe zavatra atolotra an'io zay, ity ny taratasy ny tany afaka mipetraka eto nareo, manao trano eto nareo, manangam-piainana eto nareo. Zany ny fandiniana izany teny izany hoe homeko ny taranakao. Ka iny fanomezan'Andriamanitra raha lasa nabavy dia mbola misy ady. Fa tsy hoe rehefa ny teny izy homeko anao ty dia mankasitraka fa dia azoko izy, mbola misy ady. Misy ady. Naomen'Andriamanitra vady zao i Adama dia i Eva. Fa jereo tsara fa i Eva zay nomen'Andriamanitra ny Adama no nahatonga i Adama tafiala tao Edena. Voaroka tao Edena. Nefa Andriamanitra nanome any Eva ho an'i Adama. Ary zany no natonga n'Andriamanitra i Adama ohatra ny nanome tsiny an'Andriamanitra zany. Rehefa nanontany Andriamanitra tamin'ny Adama hoe fa naninona no nohaninao ny voankazo izay efa nandrarako anao? Toy izy Adama hoe ny vehivavy izay nomenao anahy ho vadiko no ny teny hoe hano. Zany fanomezantsiny zany. Za tsy tokony ninana an'iny fa le vehivavy nomenao ihany
Ianao ihany nanome anahany iny vehivavy iny, dia ilay vehivavy nomenao iny no napiditra anahy tao anatin'izany. Izany hoe nisy ady tao. Eva fanomezan'Andriamanitra fa nisy ady ny Adama tamin'ny Eva. Ny Kanana dia fanomezan'Andriamanitra ho an'i Israely fa misy ady amin'ny andraisana an'io tany Kanana io fa tsy azo no azy io. Raha lasa napafy tsisy fiainana moramora izany. Tsy misy fiainana moramora izany. Ianao zay mety efa petraka aty an-dafy fa tsy moramora zany na dia efa tonga aty an-dafy ianao. Tsy moramora zany ny fiainana na dia efa tonga aty an-dafy ianao. Na azo tokantrano ianao zao. Tsy moramora zany ny fiainana na dia manana tokantrano ianao. Mety efa ampiasain'Andriamanitra ianao zao. Manana ministera na mety ao anatina ministera na manana fanomezam-pahasoavana. Tsy moramora zany io na dia ampiasain'Andriamanitra azy ianao. Misy ady amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra tonga ho azy aminao zany. Fa miady ianao rehefa te handray na te hahazo an'ilay anjara voatendry na an'ilay fanomezan'Andriamanitra ho anao. Ary ny miazona an'iny koa mbola ady. Ny handray ny anjaranao ady. Ny hibata ny anjaranao ady. Ny hiditra amin'ny anjaranao ady. Ny miazona ny anjaranao dia mbola ady ihany koa. Ny miazona ny zavatra nomen'Andriamanitra anao dia mbola ady ihany koa. Ady ny azahoanao ny zavatra omen'Andriamanitra, mbola ady ihany koa ny azonanao ny zavatra nomen'Andriamanitra. Halleluja. Zany hoe zavatra anankiray le hoe nomen'Andriamanitra zavatra, fa mbola zavatra ray hafa ihany koa ny miazona ny zavatra nomen'Andriamanitra. Miady mafy zao ianao vao tonga amina toerana anankiray eo amina ataoko hoe asa fivelomana na hoe position sociale ohatra. Toerana ambony ara-piarahamonina na hoe toerana ambony eo amin'ny toeram-piasana. Ady vao tonga eo ianao. Fa rehefa tonga eo ianao aza variana amin'ny falifaly fotsiny fa mbola ady ihany koa ny miazona an'io. Satria eto ambonin'ny tany ry havana dia tanin'ady. Ity tany ity ny atao hoe tanin'ady. Ary zany no mahatonga ny loha-hevitra androany hoe aringano ny kananita rehetra. Tsy mora ny andova n'ilay tany Kanana. Le izy efa lovany hoe lovao ny tany. Lovao ny tany. Zavatra tsara ho fantatsika manko dia zao. Satana ny tonga voalohany tambonin'ny tany talohantsika. Kanefa eto ambonin'ity tany ity be dia be ny zavatra nasain'Andriamanitra ho lovaintsika ary efa nomenantsika. Kanefa Satana ny tonga talohantsika ohatra ny Kananita ihany. Ny Israely no nomena ny tany Kanana, kanefa ny Kananita ny tompony teo alohany. Eo amin'ny Genesis 12 sika mahita. Genesis 12:6. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao ankazo tereny bintany More, ary ny Kananita ny tompon'ny tany, tompo-tany Kanana fa izay. Izany hoe nomen'Andriamanitra ho an'ny Israely ilay tany Kanana, kanefa ny Kananita ny efa tompony talohany. Dia jereo tsara, be dia be zao zavatra nampanantenan'Andriamanitra ho antsika eto ambonin'ny tany. Ao ny olona ireo voalohany indrindra. Omeko lovanao zo ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Ho anay mpitory filazantsara, ho anay mpitondra fiangonana. Ny zavatra mahanona anay voalohany dia olona, fanan'olona. Toy izay Andriamanitra omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Any amin'ny Salamo faharoa misy an'izay, any amin'ny andininy fahaenina fahafito any. Omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Kanefa iza ny tompony jentilisa talohan'ilay mpanompon'Andriamanitra omena azy? Satana no efa miazona ny jentilisa. Ny farany tany izy ho fanananao, kanefa iza ny miazona ny farany tany? Satana no manjaka ety ambonin'ny tany. Olona zao zay nampanantenan'Andriamanitra fa omena, kanefa Satana efa ny tompon'le olona talohan'ny mpanompon'Andriamanitra zay omena azy. Nampanantenan'Andriamanitra zao anomenao fiara, kanefa Satana ny tompony teo alohanao. Ary maro amin'ny fiara ankehitriny aza
nanomarika ny fiara aza dia avy amin'ny satana. Nanomarika le fiara aza fiara marobe hitantsika eto ambonin'ny tany reny maro amin'izy reny nanomarika ny fotsiny aza dia avy amin'ny satana. Dikan'izany izy ny tompony. Kanefa Andriamanitra napana tenanao fa omeny anao le izy tsy mora ny azahoana ho an'izany raha lazaina vavy satria zavatra eo an-tanan'ny satana no rombahanao. Misy teny fikasana any amin'ny Isaia 60 hoe isy rameva betsaka eo aminao. Rameva iny midika fiara iny satria ny rameva no fitaovam-pitaterana tamin'ny fotoan'androny. Ka ankehitriny raha mamaky an'izany tenin'Andriamanitra zany ianao tsy andeha hangataka rameva mihitsy araka ny teninao tompo ao. Sy rameva betsaka eo aminao dia aiza nataka rameva amin'izao fotoana izao. Raha eto Majanga zao tsy andeha hitady an'izany mihitsy any abazary mabiby ve hitady rameva sa any abazary kely any sa any abazary be. Fa rameva amin'izao andro iresantsika zao dia fiarakodia. Le zavatra nampanantenany ianao eo an-tanan'ny satana. Dikan'izany mila miady ianao raha lasaina bavy. Raha tsy mbola manambady ianao ka te hanana vady amin'izao fotoana izao tsy tonga ho azy aminao zany fa mila miady ianao. Raha tonga eo aminao ny vadinao mbola mila miady koa ianao hiazona an'izany satria eo an-tany naditsika raha lasaina vavy malala. Ny Baiboly dia milaza hoe izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary ty ady ity tsy ho tapitra mihitsy raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ianao. Nisy ady tany an-danitra Apokalipsy 12:7. Mikaela sy ny anjelany niady tamin'ny dragona sy ny anjelany. Dia ilay dragona sy ny anjelany no tsy naharesy azy ary tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Rehefa tsy nisy tany an-danitra dia nazera any an-ranomasina. I satana na ranomasina rehefa nangonina teo amin'ny toerana anankiray dia niseho ny tany. Dia dikan'izany Jesosy anay tamin'ny alalan'ny fanamasina mandritra ny 3 andro. Ao anatin'ny 2 volana dia isy vavaka fifadinkanina aorinany amin'ny 9 vao misakafo isan'andro. Mitondra ny lohateny hoe grand défi et combat spirituel. Fanamby lehibe sy ady ara-panahy. Tsy hamarana ny taona amin'ny harerahana sy amin'ny ranomaso ary amin'ny alahelo isika fa iady ary tsy maintsy mandresy. Mandrea tsara ve sika raha lasaina vavy malala. Sorato hoe tsy maintsy miady aho. Tsy maintsy miady aho. Tsy maintsy miady aho. Ary rehefa miady ianao dia sainao fa ianao no mandresy ary ianao tsy mahazo resy. Zay aloha zany teboka ray. Tsisy zavatra moramora zany. Mitondra fiangonana ianao ady vao mahazo fanan'olona ivavaka. Mahazo fanan'olona ianao ady ihany koa ny miazona an'iny ao am-piangonana. Ady. Araka ny resako teo ankaty ivelany ianao ady vao tonga aty. Jereo tsara manana témoignage daholo nareo rehetra mipetraka aty ivelany aty ireo fa ady vao tonga tany ianao. Ady vao tonga tany ianao. Ary ady ihany koa no niandry ianao tany. Mba valio eto ara marina zany. Ady ihany koa vao tonga tany ianao dia ady no niandry ianao tany. Ady. Ady ihany koa no iazonanao nitoeranao any. Mahita asa ianao any ady vao afaka ny asa ianao ary ny azonana io asanao io mbola ady ihany koa. Miady. Dikan'izany tsika zany combattant. Miaina ao anatina ady tsika. Jehova dia mpiady mahery. Jehova no anarany. Ary hoy Davida hoe an'Andriamanitra niady ozy izy. Ny apôstôly Paoly dia nilaza hoe efa niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazako aho. Ady ny fitaizanao ny zanakao. Ady.
Dikan'izany ianao mila vonona iady. Ah, ça me vient à l'esprit. Exodus. Taontsika maka ny bokin'ny Exodus vetivety. Lasta jerentsika vetivety a. Exodus 13-18. Exodus 13-18. Vakitsika manomboka eo amin'ny 17. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentina Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy izany. Fa hoy Andriamanitra, andraho anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Misy lalana ihany zany malaky be hatongavany ho an'ny Kanana. Raha niala tany Egypta izy, saingy mafy loatra ny ady any ka tsy ho zakany. Tanao zany, raha ianao zany teo tonga aingana amin'ny toerana anankiray, mafy be ny ady. Araka mafy be ny ady miandry ianao raha teo tonga vetivety amin'ny toerana anankiray ianao. Misy lalana ihany hatongavanao eo, saingy mafy be ny ady. Misy olona diso maika loatra ho tonga miteboka anankiray, mafy be ny ady. Mafy be ny ady. Zay no mahatonga an'Andriamanitra mitondra atsika miandalana, mitondra atsika tsy kelikely, mitondra atsika ataontsika hoe raha tohatra zany le izy de misy karazana antana tohatra tsy maintsy dinganina, fa tsy tonga hoe avy eto ambany eto ianao tonga de ary ambony be ary. Zay zao hatramin'ny nanaovako ny fandarana DDI, tsy efa ho roa taona ve zay, hatramin'izay telefôna nanaovana ny fandarana DDI, androany aho zao zay vao mampiasa fitaovana hafa. Ke zany misy zavatra hitondrana Andriamanitra anao tsy kelikely, fa tsy tonga de hoe androany ianao tonga de ary ambony be ary, raha lasa anabavy malala. Misy zavatra, misy karazana ady tsy ho resinao ary ampanenina anao raha teo tonga androany de androany amina teboka goavana be tianao atongavana ianao. Mandeha tsara ve ianao raha lasa anabavy malala? Mandeha tsara ny feo mandeha tsara ny sary mpahirezo ny namantsika zay mety manana fahasarotana kely amin'ny feona ny sary. Mila miala kely izy de actualiseny de tafiditra izy. Ahoana ateo? Ahoana izy ateo? Raha ianao zany teo tonga aingana be eo amin'ny teboka anankiray, tsy ho zakanao ny ady io, tsy ho zakanao. Jereo tsara, tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy izany. Fa i Andriamanitra andraho anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Satria fa fantatr'Andriamanitra tsara ny herin'ny Filistina, de fantatra koa ny herin'ny reto fiangonana, herin'ny reto zanak'Israely vao nivoaka avy tao Egypta reto. Fantany tsara ny herin'ny olona, de fantany koa ny herin'ny Filistina. De io zay hoe tsy ataoko miona Filistina reto raha resy. Tsy Andriamanitra akory ny malemy, fa ny olon'Andriamanitra mihitsy tsy mbola manana kapasité, tsy mbola manana hery hoentina anresy ny Filistina. Tanao zany, misy karazana devoly tsy mbola resinao raha lasa anabavy malala. Misy karazana devoly tsy mbola resinao, misy karazana fakapanahy tsy mbola resinao. Tsy hoe Andriamanitra akory ny tsy mahery, tsy hoe Andriamanitra akory ny tsy mafy be, fa mahalala ny refinao izy. Tsy miankina amin'Andriamanitra io fa miankina amin'ny refinao. Misy karazana niveau tsy mbola hitondrany anao, satria tsy resinao le ady amin'io niveau io.
Misy karazana teboka tsy mbola hitondrany anao satria tsy resinao ny ady amin'io teboka io. Zany no ilana fanetretena raha misy olona mba ambonimbony noho ianao, manana voninahitra noho ianao, no tahina noho ianao, feno fahasoavana noho ianao satria efa naharesy zavatra maro izy ary nahatohatra zavatra maro izy. Tsy Andriamanitra ny tsy mahery fa fantany ny herin'ny olona. Afaka ny teny ingy Andriamanitra hoe hoentiko amin'ity lalany ity nareo satria ity ny akaika fa ataoko mamay ny Filistina, asiko ny Filistina, potehako ny Filistina. Tsy miankina amin'Andriamanitra ilay izy fa miankina amin'ilay hery ao amin'ny olona, ny fahaiza-manao ao amin'ny olona, ny kapasité, ny potentiel ao amin'ny olona. Eny am-pandehanana raha lasana bavy dia mitombo hery, mitombo fahasoavana, mitombo fahaiza-manao, mitombo fanetretena, mitombo fahalalana. Fa arakarak'ilay zavatra ao anatinao, ny position ametrahan'Andriamanitra anao. Ny zavatra atao zany dia mitombo fahasoavana, mitombo faheratan-tsaina, mitombo fahakingan-tsaina, mitombo fahendrena, mitombo fahatahorana an'Andriamanitra, mitombo fahamasinana, mitombo fahamarinana satria miankina amin'ilay zavatra hitan'Andriamanitra ao anatinao, ny position ametrahany anao. Ny atao zany tsy hoe angataka fotsiny hoe entiny apetrao amin'ny toerana ohatry zao asan-drato, tsy zay. Fa ny fisandratana miankina amin'ilay zavatra ao anatinao. Tahaka ny trano tsy azo akarina raha tsy hita hoe mahazaka an'izany trano zany ilay fototra any ambany. Dikan'izany tsy ny fampiakarana ny zava-dehibe fa ilay fototra any ambany. Asoa zavatra ao anatinao ao fa Andriamanitra pakatra anao. Fenoy zavatra ao anatinao fa Andriamanitra pakatra anao. Hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Andrea tsara ve tsika amin'izao fotoana izao? Zany hoe secret na élévation, na hoe ny fisandratana na ny fanandratan'Andriamanitra tsy hainao miteny asandrato atompo hoento amin'ny fiainana ambony atsy zany, fa ianao no manova an'ireo zavatra ilaina na hoe ny contenu mba ahafahan'Andriamanitra mametraka anao eo. Estera napetraka teo anilany Ahasverosy alohany nametrahana anazy teo, efa ny fenona zavatra maro tao amin'ny Mordekay izy. Mordekay no nitaizany Estera tao anatin'ny taona maro. Nianatra nankatoa ny Mordekay izy mba iza niankatoa any Ahasverosy satria ninatonga ny Vasti nalana teo anilany Ahasverosy mpanjaka dia tsy fahaizana mankatoa. Dia Andriamanitra indray namola volany Estera ankatoa any Mordekay, anomanana azy ankatoa any Ahasverosy mpanjaka. Tsy fankatoavana ny nampiala ny Vasti teo anilany Ahasverosy mpanjaka, la reine disqualifiée, fa fankatoavana kosa no anisany nametrahan'Andriamanitra ny Estera eo anilany Ahasverosy mpanjaka. Ary ny Baiboly dia milaza fa tahaka ny nankatoavany Estera any Mordekay, fony Estera mbola tao an-tranon'ny Mordekay ihany no nankatoavany Estera any Mordekay, na dia efa mpanjaka vavy teo anilany Ahasverosy mpanjaka azy izy. Tanao zany misy karazana fiainana omanina mandritra ny fotoana maro, omaninao dia ny mialoha, ny hoavinao tsy tongatonga ho azy, ny famirapiratanao tsy tongatonga ho azy, ny fahazavanao tsy tongatonga ho azy, fa misy zavatra omanina, misy zavatra omanina maharitra. Ka diso mivavaka hoe asandrato ao Andriamanitra, hoento amin'ny toerana ambony ao Andriamanitra. Diso zany vavaka zany, fa miankina amin'ilay zavatra hita ny ao aminao no ny positionné anao. Tsy Andriamanitra mihitsy ny malemy matoa tsy mitondrana miakatra, fa ny zavatra ao aminao tsy mbola mazaka n'ilay zavatra tian'Andriamanitra ametrahana anao. Zany mahatonga olona misy karazany olona diso ela be loatra anatina lavaka anankiray satria tsy mety vonona ao anatiny ilay zavatra tokony hita ao anatiny ahafahany miaina amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra ametrahana azy manaraka.
Oh, adiny fa 8 fa nentina Andriamanitra ny vilo amin'ny lalana mahazo any anefitra amory ny ranomasina mena ny olona ary vao homana iady ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Misy fotoana ianao entin'Andriamanitra mivily. Ny fanompona misy amanokana atao amin'ny fanany voninahitra. Misy fotoana nentin'Andriamanitra niakatra tambony be. Tanoany amin'ny 4 taona lasa tanoany angamba. Fa nisy fotoana nentiny mivily izy any amin'ny ranomasina mena. Fa zao reko hoe vao homana ato anatiko. Vao homana eo amin'ny rahalasiny anabavy tsirairay avy. Ilay zavatra ahafahany mipozisione azy eo amin'ilay dingana manaraka. Ary miara mahitsika ato. Fa tahaka ny namakina ny ranomasina mena. Namakina ny zavatra eo anoloan'ny fiangonana. Dia ery ampita ny ranomasina no ahitana azy. Amin'ny fomba tsy hazavaina. Misy fotoana ianao hoentiny mivily. Ianao zany nahita hoe rano tohitoy ity dia efa tonga efa lasa lavitra. Fa izy Andriamanitra entiko mivily ato ianao. Ato ianao no volavolaiko. Ato ianao no amboariko. Ato ianao no iaiko hoe olombelona ihany ianao. Ato ianao no iaiko hoe tena an'Andriamanitra ka inery fa tsy anao. Vao mana iady ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Vao mana iady, dikan'izany mila vao mana iady ny sainao, vao mana iady ny fonao, vao mana iady ny ara-pananao, vao mana iady ny lohalikao, vao mana iady ny tananao, vao mana iady ny vavanao, ny lelanao hivavaka hitady an'Andriamanitra. Vao mana iady. Eto am-pamaranana dia tralalina zao. Aringano ny KANANITA rehetra. Satria omeko anao zany tany Kanana. Dikan'izany aza vela isy KANANITA na iray aza sisa tavelao. Fa raha mbola misy ray tavelao dia anelingelina anao ary tsy tafapetraka ao Kanana ihany. Zamy ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa ho tonga eo amin'ny anjara voatendrinao ianao, tonga eo amin'ny teboka manaraka ianao, tonga eo amin'ny refy manaraka ianao satria ankoatran'io refy misy ianao io dia mbola misy refy manaraka. Raha tonga eo ianao dia mbola misy koa refy manaraka. Raha tonga amin'ilay refy manaraka ianao dia mbola misy foana refy manaraka. Aza afa-po zany. Fa fantaro hoe inona ny KANANITA mbola velona eo amin'ny fiainanao. Raha mbola tsy ringana eo, raha mbola misy ray velona eo, dia tadidio fa zany no anelingelina anao tsy ho tafapetraka eo Kanana. Atao amin'ny Exodosy 23. Exodosy 23. Tsara vetsika amin'izao. Mandray tsara ve? Sorate Exodosy 23 hatramin'ny 24. Exodosy 23 hatramin'ny 24. Awary fa andeha eo alohanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Vita ary ny Jebosita. Fito. Ary dia ho fongorako ireny. Andeha alohanao ny anjeliko. Raha lasana bavy
ara-panahy fiainana minono fisiny anjely ianao eo amin'ny fiainanao. Sy anjely ny rahana io alohanao tarika anao amin'ny toerana izay namboarina Andriamanitra ho anao. Minono fisiny anjely, ny fanompony anjely, ny asany anjely, ministère angélique. Ianao tsy tonga ho azy amin'ny destiné anao zany amin'ny maha-olombelona anao, fa minono fisiny anjely, minono fisiny ositra, minono fisiny herin'Andriamanitra, minono fisiny fanamasina, minono fisiny rano Jesosy Kristy, minono fisiny fahasoavana Andriamanitra, voninahitra, ray aman-dreny am-panahy, rahalahy ara-panahy, rahavavy ara-panahy, minono fisiny zany rehetrarehetra zany. Ilainao zany rehetrarehetra zany, équipement nomena Andriamanitra anao zany. Raha teo tonga amin'ny anjara voatendrinao ianao, ary dia ho fongorako ireny, ho fongorany zany ireo zavatra manelingelina ny anjara voatendrinao. Diny fa 720 eo nidirantsika. Aza miankoka eo anatrehan'Andriamanitra ireny ianao na manompo azy na manao araka ny ataony, fa aringano tokoa izy. Eto tsika vao tena tafiditra amin'ny lohateny androany. Aringano tokoa izy, aringano ny kananita rehetra, ary torotoroy tokoa ny tsangam-bato. Aringano tokoa izy. Dikan'izany raha tsy voaringanao ny kananita rehetra, dia ny ambokambony sisa tavela eo no analanao eo amin'ny toeranao. Nalahelo be aho omaly, nisy fijorana vaombelana finaritra vao vetivety. Rahalahy anankiray izay nanana olana tamin'ny asa fivelomana, chauffeur na bus izy dia remplaçant na chauffeur izy, tiany me le mpitondra le chauffeur dia manome anazy eo mamitondra kely eo, dia sabotsy sy alady zany izy mamitondratondra kely. Rehefa mitondratondra kely dia mamitondra vola kely koa le vady aman-jany. Fa ankoatran'izay ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia mandehandeha eny fotsiny miarakaraka anaty bus eny, sady tsy receveur tsy maka miarakaraka. Fa nisy vavaka fanafana indray andro, ny vadiny taty am-piangonana, dia rehefa nandeha nivavaka fanafana, vavaka ho an'ny anabavy dia hoy izy hoe vahako ny fatorana any amin'ny vadinao amin'izao. Toy izy le vola zay no mahatonga ny vadiny tsy mahita asa, tsy omena asa ny vadiny. Zao any vadiny afahana, dia amin'io fotoana hitenenana io mihintsikintsitra ny tongotry ny vadiny eny am-pitondrana bus. Alitra ny 30 minitra teo eo. Filazany azy moa tsy fomba filazany azy efa tsy azoko omana tsara, tsy mintsitra ny filazany azy fa misy fomba zay efa tsy azoko omana tsara. Fanentona, ya, fanentotsentona zany, fanentona zany. Zany hoe amin'ny fotoana zany anafahana ny vadiny ato, dia mihetsika koa ny devoly any amin'ny rahalahy. Rahalahy marina fa efa mpino saingy nandray tonga nandray tsy tonga noho ny fiahiahinany ty fiainany ty. Fanentotsentona ny tonga amin'ny fotoana hivavahana ny vady teo amin'ny 30 minitra. Fotoana fohy taorianan'izay 2 andro
dia efa nena tamin'olona anankiray izy nanome bus azy tomobile mbola tsy nanaovana bus fa ho azo dia nampiasaina ozy le tompony bus ianao hitako efa mitondra tomobile tsara foana CDI ohatra ny anaty dia nahazo tomobile zao dia leo mba ianao natoko chauffeur falany rahalarin'izao fafana dia tamin'ny sabotsy moa izy napikaro teo ambony alitara teo dia nitsoro fafana ary teo mbola nivavaka ho azy teo mbola nisy zavatra ihany tao anatiny tao le kananita manko mbola nisy kananita ihany tao ataontsika hoe iny zany aloha ny asany mitondra bus iny zany ohatra ataontsika hoe kananany dia mbola nisy kananita zany tao tsy namela azy hipetraka amin'ilay kananany tao anatin'le vavaka mbola nahita misy asany fanaratsy zay ny anton'le traitement de délivrance inge mila traitena mila afaka tanteraka ary ianao koa tsy mila miandry an'ilay ivavahana foana fa manovoza hery dia ianao mihitsy ny manao auto délivrance roay ny fanahy ratsy alany anatin'ny vatanao any roay ny devoly poteo ny devoly zay manakatsakana anao manembatsembana anao poteo ny ety ivelany tsy ho tafiditra roay ny ao anatiny iala poteo zay manembatsembana anao rehetrarehetra na mandrezatra na mandoa na mandefa rivotra na manoka zay fomba fivoahany eo na tera-tsemboka mamikorontana ny kibonao sa maninona zay fomba fiseho fa mila izy miala tanteraka miantso anay izy omaly papa apita vaovao aminao fa ahoana tomobile ozy misy napiditra rano mangatsika misy oraisio esio resaka moa ifankasina misy oraisio potika ny moteur tezitra ny tompony tomobile mba tsy hiarany mahatonga anao tsy hiarany fatezerako izy aloha miala fotsiny fitenao ny tomobile kanefa ny olona no misompatra manokatra sarona réservoir mapiditra rano mangatsika anatin'ny tomobile afaka miasa andraizy ina anao tonga zay misy kananita tsy mbola ringana tao dia tsy afaka hipetraka tanteraka eo amin'ny tany kanana izy satria misy kananita mbola tsy ringana tao raha lasana pavy ny kananita tsy ringana izany dia ampialanao eo amin'ny toerana nametrana Andriamanitra anao ampialanao eo amin'ny fiainana tsara nomena Andriamanitra anao ny kananita zay tsy mbola ringana vitahotra amin'ny farany délivrance anao fa raha mbola misy kananita tsy ringana ianao tsy tavapetraka eo kanana zany vavaka ho anao azao ho tavapetraka tsara eo kanana ianao vavaka mafy anao azao ho afaka tanteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta androany moa zany fizarana fahalalana fa mitsora-pahasoavana fa misy fotoana natokantsika anaovana délivrance mihitsy dia reny anatin'ny live reny mazotoa manaraka live sabotsy alahady andavanandro mazotoa manaraka an'ireny live reny fa ao anatin'ireny misy vavaka fanafahana ary ao tsara ny toromarika rehetra izay omena atsika azotsika ny atao hoe tena délivrance araiky io soratra eo amin'ny titrany fandarantsika andrany hoe délivrance totale fa raha mbola misy zavatra kely tavela omaly fotsiny ange misy mpivady zay sahirana amin'ny fahazahoana taranaka hatramin'izay tsy mihoatra ny roa volana ny zaza ao anatin'ny kibonanabavy hatramin'izay tsy mihoatra ny roa volana efa imbe-dehibe ary mbola tsy ary nananjanaka izy mivady efa imbetsaka be voka fa tsy mihoatra ny roa volana hiakatra andray telo volana izy am'izao dia miady mafy mihitsy izy mivady misy fotoana misy zavatra marary manindrina eto ambanin'ny kibony dia ohatry ny maheno hoe izy zavatra hitosaka zany fa manantona ry zareo dada misy zavatra fahafato ivavahana vo ivavahana dia misy fanaratsy miteny ao efa lerany zao efa lerany inona ho lera analana ihany ty zazy tika ratsy ny divoly
ary ny devoly tsy miasa irero fa miasa ho amba misy olona miara-miasa aminy, misy olona miara-miasa aminy, misy olona ho ambadikiny izy. Efa mivavahana dia ozy le fanaratsy fa 10 taona lasa ozy namosavinany, namosavinany ty olona ty, olona mindrana peratra volamena, peratra volamena andeha anaovana fombafomba ntsampy, dia tsy nanome io madama io dia namosaviny nanomboka teo dia tsy avelany iteraka. Ary ianao rehefa tratrana mosavy misy réseau, naiza naiza le anao dia misy karazany olona foana mamosavy anao satria satana any amin'ny biraoany any izy koa manana GPS nge. Manana GPS satana. Manao le GPS, Global Positioning System, zany hoe fomba fahana hijery anao eto amin'izao tontolo zao naiza naiza, na hoe géopositionnement par satellite, c'est le GPS, mialalan'ny satellite mba ahitana hoe aizany misy anao. Ka satana manana birao any an-dranomasina, efa nianarantsika zany fa rehefa najera ilay dragona na leviatana dia any an-dranomasina izy, any misy biraoany ary izy mahita. Satana inge afaka mijery an'izao tontolo zao ao anatin'ny iray mpimaso e, satria Jesosy rehefa nifady amina 700 andro sy 700 alina dia nentin'ny satana teo amin'ny toerana avo dia nampahitany an'izao tontolo zao sy ny voninahiny. Iray mpimaso zany Jesosy dia nampahitany an'izao tontolo zao sy ny voninahiny. Dika zany satana zany mandreva antsika amin'izao raha mandre tsika dia sorato hoe mandre mandreve tompoko, raha mandre tsika dia sorato hoe mandre afahako manohy azy. Maheno ve? Ok, inona le sako farany teo? Satana manana birao any izy ohatr'izao ny zavatra sako farany teo. Nampahitany any Jesosy tao anatiny iray mpimaso izao tontolo zao sy ny voninahiny. Dika zany izy zany manana an'izay kapasité zay, afaka mahita an'izao tontolo zao ao anatiny iray mpimaso. Izy tsy omniprésent, izy tsy manerana ny toerana rehetra fa afaka mahita amin'ny toerana rehetra. Satana zadiny fa fanahy, ary satana dia manan-tsaina sady maran-tsaina. Taiza moa nazahony an'izany? Andriamanitra nanome an'ny satana fahazavan-tsaina tamin'izy tany an-danitra, nanome anazy fahendrena, sagesse. Ary satana tena miara-miasa amin'ny teknôlôjia. Jereo tsara fa tsy zanak'Andriamanitra no mampiasa le teknôlôjia voalohany fa tsy maintsy ao amin'ny tsy maintsy zareo no mampiasa le voalohany. Zay vao manaraka foana ny zanak'Andriamanitra rehefa avy eo. Ny Facebook zao vao nivoaka, ny toriteny tao am-piangonana voalohany ry zareo tamin'ny voalohany tamin'ny Facebook vao nivoaka. Tandremo ny Facebook io fa avy amin'ny devoly io, tandremo ny Facebook, tandremo ny Facebook fa devoly ny Facebook. Natahotra daholo. Zay reto aza tamin'izany tsy nasany kitikitika Facebook mihitsy, fa rehefa avy eo zany azoazonao olona ihany hoe io tsy devoly zany, dia nangalatra nanokatra compte satria bedina pasteur tamin'izay fotoana zay. Fa zao amin'ny Facebook zao tsika manaraka amin'izao, zany hoe ny création na teknôlôjia
dia matetika inspiration avy any amin'ny Satana. Inspiration avy any. Resaka karazana caméra avy any aminy. Tsy mila caméra azy izy efa mahita. Fa ankoatran'ny Satana misy olona ampiasainy. Dia le olona indray no mampiasa caméra afana mijery an'izao rehetrarehetra izao. Dia jereo tsara, Satana ny ambraony any ambany any, any ambany ranomasina tany, mahita ny zavatra ety ambonin'ny tany ety, manara-maso. Dia misy karazan'olona tsy tiany andeha lavitra mihitsy satria eny tsara fa eo anatrehan'Andriamanitra ny valeur'ny olombelona rehetra mitovy, fa ny valeur stratégique tsy mitovy. Ahoana moa ilay hoe valeur stratégique? Eny tsara fanazava. Misy karazana olona influenceur, tena hoe mi-influencer olona maro kokoa noho ny hafa. Fa misy karazan'olona personnel tsotra, tsy mitovy ny olona tsirairay hafa. Rehefa tonga ao amin'ny tompony olona dia mitovy aloha zany mitombo ambidiny satria mitovy ny raha nividianana azy, fa ny valeur stratégique tsy mitovy. Misy karazana olona ray fa misy olona rivo ao ambadiky olona io rehefa vovonjy olona ray io. Misy karazana olona ray tsy voatery ataona fanan'olona maro be, fa mampandroso fiangonana ny fisiany amin'ny alalan'ny saina ananany, amin'ny alalan'ny hevitra ananany, amin'ny alalan'ny fahaizany, amin'ny alalan'ny teknika ananany. Fa misy karazan'olona voavonjy fotsiny fa mipetrapotsiny ao am-piangonana. Fa misy karazan'olona voavonjy izy hatramin'ny dirany tao anatin'ny fiangonana, 3 volana natongavany tao ny roborobo be ny fiangonana noho ny potentiel any anatiny. Zay hoe hoe valeur stratégique. Zany no natonga an'i Jesosy tompoko. Sorata hoe midira lalina. Midira lalina pasteur, midira lalina papa, tsy fantatro sy tiantsona ho anazy manefa azy aloha zay. Ya, misy karazan'olona andehanan'i Jesosy any an-tranony manokana. Misy karazan'olona andrasany eny an-dalana. Misy karazan'olona andehanany eny amin'ny toerana misy azy mihitsy noho ny valeur stratégique. Ilay vehivavy Samaritana nandrasan'i Jesosy teo apatsaka ny rano. Eo avy eto ny vehivavy iny nandrasany eo. Ary tsy tiany ho voaelingelinizany izy resaka amin'io vehivavy io. Satria fantany loatra raha voavonjy ity vehivavy ity. Fantany le valeur stratégique an'io vehivavy io. Tanànany Samaria iray manontolo no voavonjy. Nandrasany teo. Tanao, misy karazan'olona mila any ambrao mihitsy no miresaka aminy. Enao sy izy. Misy karazan'olona atsoina ny telefônina fotsiny. Misy karazan'olona miresaka eny an-dalana. Misy karazan'olona iresana amin'ny message de vita. Fa misy karazan'olona tsy zany mihitsy no les valeurs stratégiques. Nandany minitra vitsy Jesosy tamin'io vehivavy io. Tsy fantatro nansasakadiny na adiny ray na adiny roa io resaka io, satria ny mpianana nandeha nividy zavatra niverina avy any mbola eo Jesosy miaraka amin'ny vehivavy io. Voavonjy io vehivavy io, ary ny olona rehetra tamin'ny tanànan'ny Samaria dia nivorona ankeo am' Jesosy. Satria tsara zay le valeur an'ilay vehivavy. Ary tetỳ arina rehefa nenjehana ny fiangonana dia tonga tany Samaria Filipo, ary ny olona tao Samaria ray hevitra ny aino izay nolazainy Filipo. Talohany eo nan Jesosy tamin'io vehivavy io tompoko, Samaria tsy nandray filazantsara satria ry Petera efa nirahan Jesosy ho an'ny Samaria. Anomana ny olona ao Samaria fa ho avy eo Jesosy, fa tsy niraisy ny tanànan'ny Samaria i Jesosy. Fa nisy fotoana amin'izay ao amin'ny Jaona 4 raha tsy diso
I Jesosy mihitsy no nikontakte an'io vehivavy io teo amin'ny lavaka fantsakana misy dikany iny lavaka fantsakana iny tao ambadiky ny nazahoana kontakta tamin'io vehivavy io dia tanana ny Samaria iray manontolo ny tonga teo. Vehivavy enon'olona resaka zany ity vehivavy ity. Misy karazan'olona enony olona rehefa miresaka, misy karazan'olona tsy mahay miresaka, tsy mahay mandahateny, misy karazan'olona tsy nitsonoavy ny olona. Fa ny tanana ny Samaria iray manontolo no tonga teo amin'ny Jesosy ary nijanona roa andro teo Jesosy ary taty aoriana dia tonga tao mihitsy Filipo ary hatramin'ny fanompotsabo tao za dia ripaka ilay Simona mpanao ody ary tonga ny apôstôly Petera sy Jaune nanambarany amin'ny batisan'ny fanamasina tao Samaria izany nialo lalany ity vehivavy ity. Ary zany no natonga ny Satana nanakana ny fiainan'ity vehivavy ity, bloqué ny ara-pitiavana. Azao midira lalina papa, bloqué ny ara-pitiavan'ity vehivavy ity, tsy avela ny avany tokantrano. Isaky ny manambady misaraka, isaky ny manambady misaraka, isaky ny manambady misaraka, isaky ny manambady misaraka. Efa indimy nanambady izy fa rava foana ny tokantrano. Ary ny ao an-tranonao hatramin'izao Jesosy mbola tsy vadinao. Inona no mahatonga an'izany? Natakeny Satana izy noho ilay valeur ao anatiny. Dikan'izany Satana any amin'ny braony any mahita hoe iza daholo ny elita eny ambonin'ny tany, iza daholo ny star, iza daholo ny kintana, iza daholo ny goavana, reo atakeo, reo bloqueo, reo sombao. Zany mahatonga ana miteny aminao, raha mbola misy karazana kananita ao aringano, fa iny kananita anankiray na roa na telo iny no bloqué anao, animbanao. Tianao Jesosy. Alléluia. Vavako an'le madame zay tonga ny fotoana ao zay soronay am'izay ty zazo ty fa efa tonga ny fotoana tsy vitanao zany efa nipotena io zay efa nivonoana io zay ny télé any taitra am'izay no vadina zany moa tsy mampandeha ny télé na io satria misy télé écran plat ngeza be marque sharp tsy mandeha mato azy satria zay io zay le devoly tsy ty fahazabany potehanay ny jiro ao an-trano ao tonga de roa mirehatra brûlé ny jiro roa anankiroa télé maty de zay hoe zao io télé io de velona no tany an-trano ro zareo de niantso ana rehefa aveo dada nalefanay ny télé zay vao tonga taty an-trano tonga de velona tena tsara ianao tsy mieritreritra mihitsy ankehitrika izy raha vao tsy nandeha ny télé tsy mieritreritra mihitsy hoe inona ny tsy mampandeha nyty Satana ny tao ambadika izy itao mpamaranana. Raha mbola eo ny kananita vao elingelina ianao ny fiainanao. Raha mbola eo ny kananita sahirana ianao ny fiainanao. Misy karazan-javatra misokatra dia misy zavatra bloqué, misy zavatra misokatra dia misy zavatra bloqué, misy zavatra misokatra dia misy zavatra bloqué. Fa rehefa miala tanteraka ny kananita misokatra ny lalana, anao ny kanana miazona ny tany kanana amin'izay niady ataonao mba tsy tafaverina eo intsony ny kananita. Tanao Andriamanitra tsy maintsy hijanona noho ny amin'ny fotoana azoko antoka fa nandray zavatra ianao zao mediava amin'izay manomboka eto mediava amin'ny kananita teo aringano mety fahotana ny kananita mba fahotana maro no efa nafoinao fa mbola misy roa na telo tavela eo raha vao tsy foinao iny dia ino nampialanao amin'ny position nametran'Andriamanitra anao eo indray ary afaka tanteraka amin'ny miambena mba tsy ho tafaverinay indray satria ny fiverenana eo dia analanao eo amin'ny position anao voninahitra ho an'i Jesosy reriany. Raha eo amin'ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy ny vavako ianao no miherin'ny tsirairay avy ahafahany andringana ny kananitany samy manana ny kananita ny tsirairay avy ary ianao no miherin'ny tsirairay avy ahafahany azona tsara ny tany kanana izay efa nametrahana azy mba tsy hisy kananita afaka miroka azy eo intsony. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy reriany. Sotra tompo. Amen. Awary mazoto manaraka live araka ny resako dia manao partage be dia be.
Izay afaka hiaraka aminay ao anatin'ny fifandikana telopolo andro dia mimalady an'izao. Soraty ny zavatra voarainao tamin'ity andro andio ity. Amin'ny 12 alina raha mety dia amin'ny fahazavavako. Asio alarme amin'ny telefôna amringana ny kananita isika. Tahin Jesosy taoly. Alatsao ambany amin'ny commentaire. Amen. Sakafo-tsika akeo. Aleo ety fa antsika misakafo.